Faly miarabantsika rehetra indray rakizy. Ary faly indrindra indray androany hanolotra tantara mahafinaritra sy mahavariana ho anao. Enoy tsara ary. Eli teo an-tendrombohitra Karmela. Mpanjaka voalohany toko 7:20. Tapany 4. Ny Tompo no Andriamanitra. Tezitra be tamin'ny Eli Iahaba mpanjaka. Io mpaminany io ny tokony menatsiny noho sy ny orana nandritra ny fotoana ela. Tena feno fahatezerany Ahaba. Adininy ve fa nisy izao haintany izao satria nahafoy an'Andriamanitra velona izy? 3 taona izay no lasa. 3 taona tsy nisy na dia pitikorana akory. Dia lasa Ahaba nakany amin'ny Eli izay niteny taminy hoe: Ry Ahaba mpanjako, raha irinao ny latsahan'ny ranon'orana, dia voroy ny olona rehetra sy ny mpisorona rehetra izay mivavaka mibala. Eo indray sika eo an-tendrombohitra Karmela. Ho hitantsika eo hoe iza ny tena Andriamanitra, ny Tompo sa i Bala? Nanao arak'izay nolazainy Eli taminy Iahaba. Ary noho ny maraina dia niakatra ho any an-tampon'ny tendrombohitra ny olona. Inona no hitranga? Ary Eli niantso ny vahoaka hoe: Mandra-pahoviana no isalasala eo amin'ny rontoto ianareo. Manapa-hevitra an'io hoe iza no tianareo ho-tompoana, Andriamanitra Tompo sa Bala? Nangina ny vahoaka. Nijerany Eli nanorina alitara izy ireo, sady nametraka biby natao sorona teo amboniny. Nanao toy izany ihany koa ny mpisorony Bala. Andraso aloha, aiza mampirehitra afo, samy mivavaka amin'ny Andriamaniny. Ary izay Andriamanitra mampidina afo avy any an-danitra no Andriamanitra marina. Niaraka tamin'izay dia nangataka nandritra ny ora maro ny mpianatra Bala, saingy tsy nahazo valiny avy any an-danitra. Ny ome azy ireo Eli. Mila miantso mafimafy kokoa ianareo. Mety matory angamba ny Andriamanitra reo, na ny ampialana sasatra. Nandraraka rano teo amin'ny alitarany sy teo ambony hazo mihitsy azy Eli. Nisy fahanginana lehibe tamin'izany fotoana izany. Tsy mirehitra ny azo rehefa mando, sa tsy izany? Tamin'ny feo mahery sy tamin'ny fony manontolo no nivavahany Eli hoe: Andriamanitra Tompo, asehoe amin'ny vahoakanao anio fa Andriamanitry ny Israely ianao, ary izao dia mpanomponao. Ay! Tampoka teo dia nisy afo nilatsaka avy tany an-danitra, ka nandevina ny sorona, ny hazo, ny vato, ary na dia ny rano aza. May avokoa ny zavadrehetra. Taitra ny olona, dia nikohaka tamin'ny tany, ary niara-ny orakoraka hoe: Andriamanitra ny Tompo! Andriamanitra ny Tompo! Resy lahatra avy hatrany ny olona. Ireo mpisorony Bala dia tsy maintsy novonoina. Andriamanitra no Tompo. Nivavaka tamin'Andriamanitra indray Eli, ary avy eo dia nitsoka ny rivotra, ary nanatona ny rahona mainty. Nilatsaka ny ranon'orana voalohany, ary nandatsaka ny orana avy any an-danitra indray ilay Andriamanitra velona. Izay indray no anjara hafatra ho antsika tamin'ity anio ity. Tahiny Tompo daholo, nanolotra ny tantara zokomy.